سندي من لي ألوذ به إلاك يا سندي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي مولاي. Fontosoiada anarany Randriana Solosoiada. Izy zany zanakany Rajabo abany niteraka azy ary mamany kaindreo hoe Ratoandro Madeleine. Teraka tamin'ny 1950 teto Majunga ary izy be teto Majunga foana koa nijoro teto Majunga tamin'ny Fondromoazena. Nianatra teto, nafaka baka teto, nandia nianatra tany Tananarivo. Boko Fontosoiada rehefa niasa tao amin'ny ministèren'ny pêche. Tao zany Fontosoiada no nandaony fahafatesana nahaty tamin'ny le 11 janvier 2002 i Fontosoiada. De rehefa nahaty moa izy desy izy navy teto Majunga satria eto no misy ny ray aman-dreniny dia nalevina izy tao Ambondrona. Ao zany no misy ny fahasandrazany Fontosoiada. Ta Majunga teto izy nijoro tamin'ny fondy kaindreo Moanzena Marivata-Batoara. De izy nivalavalainy babanazy. Ia ma babanazy namalavala azy io kaindreo fondy Ali Almas Allahumma fir lahu warham. Io zany ro namalavala azy tanatin'ny diny. Boko izy olo te mianatra moa amin'ny lekôly. Rehefa nafaka baka ma zany izy nandeha Tananarivo nianatra. Mbola mampijoro azy foana zany i fondy Ali Almas amin'ny fotoana io. Io zany ro namalavala azy amin'ny diny. De nianatra Tankatso izy, nianatra nanao filera droit, fa tsy nisakana azy nanaparitaka diny tamin'ny fiainany. Nilofo tamin'ny diny tamin'ny fiainany. Izy zany sady nampijoro, izy no mamaky sady nite mijoro. De nisy zakaraiky tamin'ny fotoana io izy mbola tamin'ny Fahatanorano izy nianatra Tankatso. Rehefa tonga Ramadany zany ka iny le mpianatra mianatra Tankatso eo silamo zany zay manao tarawi amin'ny tragnony. Ao zay manao salati tarawi izy ny imaminay tao. Tamizay ma zaho sendra nandalo Tananarivo nahitany raha zany. De Fontosoiada koa tamin'ny tadidiko tsara tamin'ny 1980 izy anisany nanao feon'ny Islamo voalohany tamin'ny RNM. Izy zany ndo namaha feon'ny Islamo ta voalohany tamizay mbola tsy tamin'ny télé fa mbola tamin'ny radio foana. Feon'ny Islamo amin'ny RNM izy nanao azy. Tadidiko adresindreo le 2B8 Faravohitra Antananarivo. Reo niaraka tamin'ny jama maromaro tao ma Ousmane Jama. Reo jiaby zany i Rizano Barbi, reo jiaby zany tao niaraka taminazy. Sady misy koa nampijoroiny, misy koa niaraka nijoro taminazy. De rehefa izy zany Tananarivo tao tonga le fotoana izy manaty desina ta Majunga taty fatiny Fontosoiada. Randriana Solosoiada tovy taona zahay, tovy quartier zahay, fakalala ndray aman-dreninay ary mpifanolobodorindrina zahay tao Labatoara. Randriana Solosoiada moa ndray aman-dreniny teo akaikinay teo zareo no mipetraka ka dia tao milakorobeny fanantenana io ny mifankahita isan'andro zahay. Dia moa samy mpianatra tao amin'ny école io ihany faizay. Ozy izy tamiko hoe ampianaro mitendry gitara danji fa ampianaroko anao mamaky Qur'an. Dia io za taminy vao maika tiako satria rehefa misy lanona amin'ny quartier-tsika tsy zavatra haiko mihitsy, zavatra mandalo fa dia ampianaro mijoro mamaky Qur'an fa ampianaroko anao mitendry gitara. Samby 4 taona teo zahay en place de 5e tamin'io. Zaho izy tsy manana korasa fa mividiana anao korasa dia nividy aho korasa tamin'izay karana zay Nasaya. Le anaran'le karany takaiky ny mamanzaina mpanao mokary tambo volagna teo. Tao any vidin'io korasa io 70 francs vidiny. De nanana boky aza, nanana mpampianatra de Soiada, de nanana terrain basket zahay tao ary nanana gitara zahay. Zay ny tomboany, ny aranay, ny fitakosinanay sy topolandrena Solosoiada fa dia raha miresaka androany hoe mby amin'ny toerana misy aza androany afinoana silamo. Dia noho ny oranga io mpinamana ary mpinamana fony kely ary tsy mifakafohy hatramin'izay ka hatramin'ny nakan'Andriamanitra azy farany teo. Raha misehatra ny fanatanjahantena
tena lasa lavitra ndre nasoa soiada sy rahalahako. Lasa lavitra izy mirahala tamin'io satria samby lasa international. Soiada momba lasa ambony ihany koa izy tamin'ny basketball, tamin'ny handball fa tsy basket ihany. Fa ny tombony kosa taminay dia ndre nasoa soiada lasa lavitra ihany koa tamin'ny resaka finoana. Izay moa lasa azy tateoriana hoe fondy soiada nanao be izy, nanao vitany izy, ny feon'ny silamo nanakoako hatrany velany, hatrany Komoro mahafantatra an'io, mba mibitaka ny tena tamin'izany hoe namako ifondy miteny io. Amaranako azy zay tamin'izay vitsivitsy namana tena akaiky mialatsiny fa tonoko niarany zareo niaraka taminay tamin'izany ary mitovy taona aminay zao moa anarany Hassan Gaucher, tamin'izany anarany taminay Amady le Gauchera, mbola ampinay vy namanay niaraka tao io. Takaiky teo ihany koa Dodosy, dia mbola nisy koa Somalie regny teo pitany Soapli mpivarotra teo zay Saïd Somali. Ary tampitanay teo zanaka ny fondy Ali Almas Madi Ali niaraka taminay daholo, niaraka amin'ny zandro ndray Asany Mario koa ary Mafisiko, fantatra ny rehetra, fantampoko, fantapirenena fa ny fanekeny mpinoana silamo no antsoinay silamo hoe shahad dia teo imasony namako, rahalahako, namako vonikely ndre nasoa soiada nanaovako azy. Marhum Soiada zanaka Antsako Magnera izy, tombo mabibo izy, jeune cadre intellectuel musulman marhum Soiada, jeune sportif basket, judo, nalaza nanerany Afrika. Fa ny zavatra nampisongadina na dia teo zany laza anazy ma jeune cadre intellectuel izany tsy sakana izany rehetra zany tamin'ny fandalinana sy ny fanatanterahany ny fianarana sy ny adidy amanandraikitra teo agnivony fianakaviam-be musulmane. Izy no olo voalohany nitondra fandaharana feo ny Islamo tamin'ny radio nationaly isaka ny jeudi teto Madagasikara. Izy agnisan'ireo tanora malagasy nahay teny arabo nefany mbola tsy nivoaka nandeha niantra tany ivelany. Fa teto Madagasikara Marhum Soiada niantra teny arabo ary fa nahafehy teny arabo. Agnisan'ireo tanora voalohany nekeny ray aman-dreny musulmana teto Madagasikara. Nekeny ro ray aman-dreny Komoriana, ro ray aman-dreny Karana, ro ray aman-dreny Gasy, ro ray aman-dreny avy amin'ny ankolafy rehetra musulmana nagneky Marhum Soiada ary nagnaja izy ary nagname izy toerana eo agnivon'ny fiarahamonina. Marhum Soiada voataiza tao agnatiny somby tsekoly musulmana Soufi, tany tao tagnatiny tarikat Rifai Marhum Soiada. Fa izy tarikat jeune Rifai zegny tsy sakagna taminazy nifandray tamin'ny jeune Kadri, jeune Chavuli, rassembleur izy, nahay nanambatra izy, réconciliateur izy, nahay nampiavaka izy, ary nahay sady tia nifanerasena amin'ny olo maro ny Marhum Soiada na musulman na tsy musulman dia nahay nifandray amin'ny Marhum Soiada. Nifagniriako dia ny hoe engany hoy Soiada maromaro miboaka Zanahary amin'ity tampon-tanàgnan'ny Masengaty mba hagnapetraka mji wangaya amin'ny mahamji wangaya izy. Tamizao sortant after Arabie Saoudite dia izy no namalavala ny tena nampianatra zaho nanao encadrement, nampianatra zaho teny gasy na ary nampianatra zaho fomba fanaovana football. Tsy nahay teny gasy fa izy namalavalana rédigé ny hotbako tamizay zaho zay vao nafaka nanao hotba tamin'ny mosquée 67. Zay izy misy ny présente ambany teo mijery zaho manao hotba io. Ary tellement zany zava voalohany zany nanao hotba zay mangofotra tenako vavako jiaby tsy zakako satria izy ambany eo mijery zaho amle fomba zay nanampianarana zaho amle hotba. Ity zao isan'ny lova zay nazoko tamin'ny fondy Soiada. Ty maka tafsiriny Ibn Kathir zay tena hainy de hainy mihitsy manazava ny tafsiriny Ibn Kathir. Zay mpianatra antao tsisy olo madiniky fa presque olo maventy jiaby. Afaka tanisako aminareo ohatra Ali Khomeini, président Nasser, FSM Allah yarhamu, Bwana Nixon, zay jiaby reo olo maventy jiaby olo reo. Zaho angamba ny zandry indrindra fa zay jiaby taminazy tao miaraka nampianarina. Anisan'ny asarovako an'ny fondy Soiada koa izy de zahid toujours izy
ala sunnati rasulullah. Izy tsy miditra moské, izy koa tsy manao tahiyatul masjid. Izy koa sunany za mahita izy pratiquant amin'ny sunnati nabi jiaby. Et surtout fifehezana andro tinainy ndraiky kamisy. Za mbola tsy nisy andro tsaroko izy tsy nifehy andro roa ireo. Akoatran'ny hoe sunna amin'ny fiainana andavanandro jiaby zany dia izy olo mipratike zany sunnatu rasul sallallahu alaihi wasallam. Anao zany matsapa miresaka aminy, miresaka amin'olo intellectuel, olo mahay raha, na mahazo tombotsoa amin'ny diny, na mahazo tombotsoa amin'ny dunia. Rasul Soyada dia olo pasifika, izy tia raha milamina. Rehefa tonga moa ny taona 570 tadidiko tsara karaha nankety zay nahitako hoe izy olo ny ibada, nisy couvre-feu teto Majunga. Zany teny taminazy anama realay atsika tsy kosoela subuhi fa mbola couvre-feu izy io. Tsy mety fa tsika tsy maintsy mandeha kosoela subuhi na malaina na mazoto atomana. Fa pitana teo zahay tsy netresiko lahatra izy tonga wakati subuhi avy izy nahoanakay satria zay jirani talabatora teo. Foazanao zuky tsika ndeha moskirina. Andro ane couvre-feu tsika tsy maintsy mandeha izy. Lasa zay nandeha ino tokoa kabarina andalo tonga talohaloha tao zahay iny marabila nandodonanay mirahalahy amin'ny tomobily. Nilomay zahay mirahalahy tonga taminay teo niparitaka zay izy nitra amindreo zany nitra aminay igny polisy regny vao tonga marandray zany teny azy zandriko hitanao kabarina azonatsika nomaly tsika sakia koa tsika nazondreo tamin'iny tsika nandeha agny amin'ny gendarmerie tavela tany io tsika koa nigadra tamin'iny tsika nigadra silamo satria tsika andeha kosoaly ane zany fa za fa nivola couvre-feu nefa valeo tsy manay tsika mandeha amin'ny kosoaly fô somoy atomany. Io anisan'ny point fort atsaroako namako Soyada, fitiavany le ibada. Izy mitia ibada, izy mijoro amin'ny sheky alalmako, izy mitia ibada social. Izy nambarina anakay za amin'io mipetraka amin'ny volagna zay olo mahay Majunga mahay an'izany eo amin'ny tragnony Mamany Rafaely amin'ny tragnony Alizemby amin'izao fotoana zao. Satria zay talabatoire rehefa navy rotaka igny taty amby volana no mbola nisy antalao tsy maromaro tavela. Anisan'izany ohatra tao Zakia Bwana, tao Mamadou Hussein Abdallah Bwana, ancien ministre, reo jiaby zahay mivady nifindra alabatoire eo amby volana eo amin'ny tragnony Alizemby. Izay amin'ny sisiny arabe. Ka isaka zay izy boka l'école mandalo aminakay ao izy ndraky Rahmatoulahi alayhi Hassan Elbay. Za moa fa miasa reo mbola mianatra reo misakafo eo zahay vita zay miparitaka. Za zany olo nanjaro hoe zoky ray aman-dreny tamin'ny fotoana io. Ka andro raiky izy nahambarina anakay zoky atomany atsika ty hoe satria zay feno fanao jeo eo le mosa ankavia izay Ambatoboiny amin'izao fotoana zao eo misy atao hoe Atomany City eo misy atao hoe Sancho le zazana tany jiaby zany saky aminakay eo zay mikoragna matonary atsika hoe izy Soyada Atomany tsika hanao fikambanana kely tana ty moa mbola ino volaniko Soyada ino atsika mbola manao tsiama kelikely na le social ka ino agnaranazy ka mitrengo Mariam Abdallah Zali mbola teo natolay tena vo maika ny tafiteraka le fraternité-nay zay zana tany tavela satria le olo jiaby fa lasa tonga fanjava maolidy zay mitoro maolidy manao kanja zaka jiaby ataonay zay tsisy président fa loe zao zokinzokiny kely de zao président io anisan'ny point fort tadidiko azy sur le plan social amin'ny fijoroa izy mitia mijoro Soyada zaza nitia mijoro nitia nianatra surtout le fijoroa jusque tafaratato izy moa nandeha Tananarivo mipetraka tagny bon izy na Mahamadrasa tagny za mbola tsy nahatsaro mihitsy nandray andro aziky nankety hoe ino navy niady tamin'ny Soyada na navy mifambalindaka Soyada izy koa andareo mifamankalise kely hitany anao tsy mety mirabe vavanazy gadrany karaha isany tegna raha tsaroako nampangiry zao amin'ny fiainako ny fahalasany raha laiko raha ndrena Solo Soyada zay tena tsy mba nisy zavatra faharoeny amin'ny angamba donc ampitaina amin'ny fondy mizemony amin'le fandivenagna donc tsy haiko zay voalohany amindreo za magnambara zay hoan'olo zay olo mbola velogno nahita raha io commence amin'ny lakorony Mamany Soyada jeneza io tsy nikasiky sorokon'olo velogno mitandry amin'ny 2 rangées raha io nalaigny pasipasy boka amin'ny lakorony Mamany Soyada jusqu'à amin'ny varavara moskiriny Juma tena nahery Majunga tsy zao raiky nalaelo fa Majunga ny sona ary izy fa fondy hatram'izay ka tsy haiko zay secret anagnany zalahy io fa tena zao mangataka amin-Dragnahary matory amin'ny tany tsara izy mbo azo janona rendez-vous n'olo jiaby zay maty Mohamady Silamo jiaby amin'ny janona agny mifankahita soamantsara inshallah biidhnillahi l-karim zay mbola mangataka zay olo mbola matsaro an'izany donc sarotra mampitaha izy amin'ny andro fahafatesan'olo jiaby teto
manana zavatra hafa misy raha ngahy mboka amin'ny Zagnahary fa tsy haiko ino malahelo juska za mivolagna raha io midobodoboka foko mahatsaro karaha niany nafatesany raha laiko soiade Ndrenazola tellement noho ny fiadivan'olo mafy aminazy amin'ny militando ikasikasiky jene zay saky folaka raha io amin'ny fidirana tamin'ny varavaran'ny moskiriny joma olo jiaby te hitana liga jene zay nefa ny ranger raiky fo tsarotro zay saky nahafolaka jene zay tamin'ny varavarana moskiriny joma teo nidina andeha anaovagna soalana azy. Manana anao zahay Fundi Soiade. Ianao dia tsy zoky, tsy hoe olobe to fa tena ray aman-dreninay ianao Fundi Soiade. Zahay na dia zandrinao nitaizainao amin'ny dimy ka kanefa ianao dia ray aman-dreninay mpananatra ninay. Nagnabe zahay. Rehefa miresaka atsika manao blague ianao. Tsy maintsy misoresere amin'ny dimy foana anao hoe hoy mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama mahita kala foana amin'ny mpanaraka amlay blague ataonao ka ya Allah mangataka aminao zahay ya Allah apaturi place tsara Fundi Soiade Ndagnahary kory aminanao Allahumma ighfir lahu warhamhu Ndagnahary ampandrinanao place tsara ambelananao place tsara rendez-vous tsika jiaby insha Allah amin'ny paradisa jannatul firdaus ya Allah alhamdulillah salamu alaikum. Ity Andriamanitro mangataka aminao Andriamanitro wapetraka anao amin'ny toerana mendrika azy rahalanay niavanay Soiade Randrianasolo mba mangatsitsika ny toerana misy azy sy ireo namanay rehetra dia niaraka taminay tamin'izany nilofo tamin'ny diny nilofo tamin'ny finoana ary nilofo kokoa amin'ny zavatra hafa amin'ny fiarahamonina resy tompoko mivavaka anay ya Allah ya Allah ya Allah. مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ